Zaotantsika tonga sanandro kely sisaka ry zao misy soratra ery fa 21 firy izy iny fa mahagaga ihany fa tsy hita je nandeana le pourcentage teo ambony tao ny hery tsy mihena fa ny anankiray mihena ambany be afa ihany fa jerenao araha maso tsara tsisy fiovany zany io raha rahampitso zany izy mamoaka azy amin'ny fomba ofisialy amin'ny voka-pifidianana tsy ny CS moa zany tena mamoaka azy tena ara-panjakana tsara fa provisoire no avoakany senika satria ilay voka-pifidianana sy isandrasana zay tenin-jato mahery kely angamba fijeriko azy eo mety kamino fitindray satria any ampany benenitra sy bekivoky sy ny analalava tsy de anahirana firy miatrika ny fiodinana faharoa isika mila mivavaka mafy fa mba mivavaka koa ny formation taomaly vavaka zareo de hoe ajanony amin'ny 40% i docteur Robesson fa ihery no ampiakariny fa mahar-karavaly-manana ony tsy mety miditra formation de zay tsy tiavan zareo azy ngany olona terenao fa nga formation na azony harena Jesosy Kristy no nanome harena azy de iny ihany tompony hatra farany zay ny azy de aza terena fa vavaka ny manova zavatra ary vavaka koa no andesena ny ratsy rehetra ka na mivavaka tahaka ninona zareo azy ny azy fa ny antsika koa mivavaka zay naharetatsika tety 5 taona zay nahagaga ny raisam-pirenena miomana tsara atsika amin'ny propagande manomboka 20 propagande ny présidentielle fa manomboka 29 na 28 ny any solombavam-bahoaka mbola anakambara ihany zay any solombavam-bahoaka atsoatsy fa président aloha zao ny tanjona satria iny ny verenan'ny président mahar-karavaly-manana iny zay ny aretana tety 5 taona rehefa avy eo ndray mametraka tsara rehefa ao any solombavam-bahoaka fa andray no manendry ny prime ministre mila mitazona tsara mila olona tsy mivadika tsy mamadika ary tsy hamadika zay no ilaina hatrafarany fa natiana na tsy tiana satria latsaka andavaka loatra Madagasikara am'izao fotoana zao président eo docteur tsy maintsy hosahirana ihany izy anarina ny firenena ka sao de misy adaladala ndray rehefa avy eo taona olona eny amin'ny goudron eny zao fa mbola tsy tafavoaka ny firenena nefa izy ihany nivarotra bois de rose teto izy nampitikizo anty malagasy ty izy tena latsaka lalina de lalina ny fahantrany malagasy zay efa 20 isanjato tena mahamenatra ka sao sanatriny vava izy fitana ndray de omena vola ndray de anakorontana tsisy mikorontana fa haingakaingana ny fahamarinana haingakaingana ny fandrosona rehefa tonga eto président mahar-karavaly-manana rehefa vita ny fifidianana vo vita ny 20 décembre ny fifidianana de anao anniversaire andray ve le rangany tokony ho delohan'ny 20 décembre izy raha vo vita ny fifidianana miditra eto izy eto sika manao taom-baovao eto amin'ny magro asitsika toerana tsara ty isika tsy mandihy zany sika tsy mifaly amin'Andriamanitra rehefa vita ny fifidianana ny hena no eny an-tanatsaka fa ny fandresena eo am-pelatanatsika hoy Kristy de ho safidy tsara zay anaraka rehefa avy eo any amin'ny saka ve sa any amin'ny Kristy zay nataon'le zandrikely le hena an-tanatsaka ity nena indray fandresena omeny Kristy ity de tanana hiatra ny farany ary tsy avototra hiatra ny farany fa tsy maintsy tohizatsika zarao ny karaha-pifidianana mifampiresaka any amin'ny fokotany tsirairay avy teneno zay mbola tsy tafiditra ao anaty fifidianana fa atao hoe ekena ihany zao aloha mbola tsy maheno fa eniko ndray hoe ekena ihany ndray hoe avaozana tsy avaozana eny izy fa zavatra mahagaga kosa aloha nisy enita nakanaran'olona ao anaty trano anankiray anakenina no misoratra anatin'le carnet anankiray ihany no mena karaha-pifidianana afa izy atalaha le olona misy za tena kadamamy tena za mihitsy mamena misoratra anarana fa tsy akizany ena noratra azy fa za
enina zay misoratra ao raha ihanina azo tara-pifidianana ary mba fahitafatapatan-jareo angamba hoe ity fidanianana dia eliminao any ty fa ty ihany afidirina eto misy tsy mety ihany nanaovany sy anita azy nefa soratra anarana an'io le reny tokony atao tsara avako ny aho tena teneniko asio solo-tenany kandida anankiroa miakatra amin'ny fiodenana faharoa amin'ny fokotany tsirairay dia manamarina tsara hoe mipetraka ato ty olona ity miara manao sonia izy solo-tenany kandida miaraka amin'ny président fokotany manao certificat de résidence zay ny tena mety mba tsy hidirany hoe ianina mipetraka ary maka fifidianana ary zay tena mangarahara tsara amin'izay fotoan'izay fa tokony alamina tsara ara-teknika zay ihany dradradradraina mandeha isika tsy miadina amin'iza na amin'iza nanaka voka-pifidianana eran-taninarivo ary ny karana naniraka polisy hitanareo isaky ny bureau-pifidianana nisy polisy nijery dia nakasoratra dia mba nantany atery aminay fatao inona reny irana zay manela izy maniry reny karana fa nga matahotra rehefa mahay miaina miaraka amin'ny malagasy dia tsara toeraneto tsy mila mifanitaka mitady vola ianao dia mitady ianao mahazo tombony ary malagasy koa mahazo tombony zay ihany fa tsisy zavatra atao fa mila votana alohany ny industrie malagasy zaho dia anatin'ny membre ny commission des finances ny amin'ny assemblée mivory matsy zay zao fa za tsy dia mandinika ko zavatra mampiasainy rajoelo ataoko iny rehefa tonga eo président dia tsy maintsy avadika indray mandeha dia tonga tao ny sim ny fampiresaka taminay za moa nijery tsara dia misy olona le kabariko na nahirana mety sahirana zareo tamin'ny kabariko tany akorondrano sahirana zay manela fa maninona taxena 20% nefa ny efa entana miditra tsy odavakehatra zay ka niteneniko hoe nareo ihany natonga an'io fa dia niresaka tsara tsy mety arovana ny orinasa malagasy fa misy tsy mety kosa aloha e reo mampiasa malagasy BDB na Tico zay na Zibe zay na malagasy zay na savony Ery tropical zay na iza mampiasa malagasy BDB fa ny mampalahelo an'zareo zany miditra savony avy any ivelany miditra ny entana rehetra nakana habambany sa tena tsy misy tena tsy mety aloha e malagasy aloha vahoaka aloha zay vao sasany tena niaiko hoe tsy mety azany tena zareo nareo mambrasim ia tokony raha ihina koa ny malagasy manana orinasa rehetra fa ny karanany mambra aminareo mivory manokana izy rehefa avy eo e dia niaiko izy marina teninao zany mivory ao simao izy na mizemma rehefa mivory avy eo izy satria samy manana fotodrafo sasay samy manana usineto vita fivorinareo sim mivory manokana indray izy rehefa avy eo e eny amin'ny moskeny eny eny banky fa tsy any amin'ny banky malagasy zany le ny karana izy mahay miaraka tsara fa isika malagasy tokony hay miaraka tsara manana orinasa fa tsy mifamono hoe dorony any anina fa mandeha ny anina ny anay tsy malagasy moa tsy tia havamanana zay koa mahavo azy ory havamanana fa ny karana sy ny sinoa mahay fampisintona tsara fa isika raha misy raha ambony anakay sy tolona hidina zay mahavoantsika malagasy hany ka midorana Tico nefa mampiasa olona 3,000 ny karana raha mpiasanao olona 4 ihany olona 5 tsy mihoatra 10 ary raha mampiasa malagasy izy dia ataony Marie zay Marie zany mpiasa an-trano anarana Marie zany eny masina zany ataony Marie zany karana zany rehefa manao zavatra zany zay tsy midika hoe tsy tiana izy na atao vao zao izy fa mila mahay miaraka tsara rehefa mahay mitady tsara dia zay ary Madagasikara ve atao pays industrialisé sa atao pays commercial mila misafidy tsara malagasy atao tany fivarotana ihany ve sa mba tany hanjakany industrie BDB manan-karena malagasy manana gaz manana ino za zao tanatin'ny tombiny Rongany resaka amiko zay anafatra atsimo any ny vahiny tao sy fampanao vato vidy vato dia nitenen'le tompotany fa adiniko le akaikaiky sakara hoe inona tadiavinareo atao moa hijery zavatra atsy dia ao anatin'ny rano ao misy miboiboika rehefa biretina dia mirehatra gaz zany misy an'izany manan-karena malagasy izay no ilaina filoham-pirenena tsara
dia tsy iza zany fa dokotera miaraka amin'ny dady izy dia aingakaingana fa mpandrosoana rehefa avy eo zay fampiresana fa alohany ahatongavatsika amin'izany zavatra rehetra izany mifanentana tsara ny fifidianana ny fiodinana faharoa andrasana tsara ny voka-pifidianana rehetra ary apetraka amin'izay mitantana na manao azy mitantana ajanony amin'izay ny fanilokiliana fa tsy mety intsony arena na vakin'olona amin'ny tele dia samy mieritreritra tsara vaky batrivana izy tamin'ny TV plus omady so ihany fa tsy olona pakato raha manoela ny teny an'iny dia manoela ndray io fa ny olo-kafa raha mahita hoe misy tsy mety vitatsika tamin'ny premier tour ty raha niaraka tsara raha tsisy fanilokiliana teto vita tamin'ny premier tour fa ny adalana ihany tsy haiko na sasany mety tsy tiany ravalo hidiny eto angamba dia zay mahatonga an'io zany eny teny azoko rehefa naharary avy tany tsy afa avela ho any président marika ravalo manazany manela fa manakarenana iny e ataotsika akaty inona iarahanao amin'iny ino no ny aretako ino nahafaty ny reniko sy ny rahalaviko tsy hitako zay nahafaty azy ino no dinako tsy afa tsy avelako hatrafara raha tsy mitseto marika ravalo manana na iza isakana eo na iza filoham-pirenena eo tsy maintsy mitreto marika ravalo mana raha tsy zay miala teo koa ianao zay ny fanarahana zay ny 5 taona ny aretana teto ilaina mody indraga iny fa miteraka mampandroso any Madagasikara ary ny teniny ary mampieritreritra hoe miandro sisa iainako rehetra dia anomboko any Madagasikara mafy zany a dia mba nalaindray atahaka koa rehefa ho maty a dia zao mba ataoko tsara kay zavatra teneny dady eo fa alain'olona tahaka daholo vaengany e mba ho 7 sy 700 taona izy zay vao mody fa mba tsy Andriamanitra koa moa zay olona tsara koa laihaingana ale tsy valahara reny apetrany ety zay miomana tsara tsika maraina isika hatramin'ny roa na amin'ny roa sasany manentana era-fokotany mizara kara-pifidianana zarao kara-pifidianana iny aza miditra amin'izay ataon'ny président fokotany ihany eo senita azy ny azy zay no anjaratsika manentana ny olo any amin'ny faritra rehetra akaky kara-pifidianana mandeha mifidy mandeha misafidy tsara apetraka tsara ny safidy mba tsy hanenenana 5 taona indray rehefa avy eo arivatsika mitenina amin'ny roa sasany miverina eto sika mitaky ny fiverenan'ny président marika ravalo manana ho hita zao tontolo zao fa tsy manaiky hatramin'ny farany raha tsy verina eto iny ranga iny zay fa tongava maro raha toitso miaino vaovao tsara tsika raha pitso tsy haiko na hiteniny atala Beatrice dia hita ny raisam-pirenena izao tsy matyatoka zay ny tolona teto ary hitanareo tsara fa tsy lesorony malagasy président marika ravalo manana fa lesorony tamin'ny alalan'ny kalaka saotra tompoko namaka sitraka tompoko vavy